antsika tsiraifindray amin'ity sabata riva ity minao fa dia nandray fampahirezana mahafinaritra isika tamin'ny maraina teo tamin'ny alalan'ny hira tamin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra ihany koa amin'izao arivo izao dia misy fandarana manokana izay ho rahantsika indray koa dia asaiko ianao mba anjo mandrakariva izao radio izao satria dia handray izany fandaharana mahafinaritra maromaro izany isika amin'ity folakandro ity koa milo ny andrenesantsika izy ireo fandaharana vitsivitsy ireo dia asaiko ianao mba hanondrika alohanao fa hiara efa afaka isika. Raha inay izy any an-danitra misaotra satria menao fotoana indray izahay mbola hahafahanay miaino izao fandaharana izao amin'izao sabata ariva izao ny rinay iray malalo dia mba handray izany fitahiana avy aminao zany izay amin'izao sabata izao ary izay tsirairay avy dia handray ny tandrify ka azo ny fanantenana avy aminao. Ray malalo eo anaiky ny fanahy masinao mba hanokatra ny fononay tsirairay avy ka ahafahanay mandray izay mahasoa avy aminao amin'ity ariva ity. Zaho fa afaka izany dia tononinay sangatanay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Jesosy mba maniry ny anao ny sitrakao efa ela no ny kiry tsy naomby hatramizao raha anio mandreny antsonao dia torotoro fo to hiova olombaovao tapakelytra ifo nefizany tsy maharitra raha bitsure inday no malikunu miverina indray zao Jesosy mba tantano oh arovy sy tohano Jesosy vunjeu tizandrinao turiteni marune fare be niana travara Chireniane de tosarutratia vau mandrusindrai mandingana we anarakana dia indru favofi silavua tiazo antukani wavitu sisi antenainanyamiku ratitantananao deinu kufa tiutafita
mba falifaly indray ndry androandro Sonia fa misy inona sady Zay indray besa manenina mba manao fihetsika falifaly ve za de mezanao fotsiny fa inona zao io ataondry ioko fanandramana manao fanandramana ary besa ary mino fa tena mety mihitsy ty fanandramana ataoko ty ka tsy mila fanampiny zany fanandramana ataondry izany za koa anie mba tsy mianatra androany tsy haiko aloha zay rehefa avy eo fa hatramin'izao aloha tena tsy mila fanampiny besa mavita tena zany eny ariko de mahazo toa ary vita ihany ny trano kely namboariko ry besa jere ay tsara kosa izany hitanao zany tena mahaindry mahay oasa ay vendry manataleta be ohatr'izao mpanao trano malaza ny zandriko hitanao fa mahay be ie sady tsy mila fanampiana fa mahaleo tena fa aiza zao io trano vitandrio no apetrakindry efa voalamany asiako azy ry zoky aiza matahotra fa maninindry ary to maratra be ny tanana andao angana ho any amin'ny dokotera sao de mbola taraiko dada sineny voatonga andao angana zay voatsapitsara izy zay mahazo mody amin'izay nareo menada tia ny taratasy ivitiananareo fanafody eny tompo de raha sanatrika mbola misy mararany amin'ny tenanao andro Sonia de makanisa ty amiko eny tompoko misaotra betsaka tompoko andehody aloha zay menada de atirina eo ny volanao dokotera angambako efa tonga ao an-trano zay dada sineny tandremy tsara misisa ry Sonia ratsy be mihitsy zany menjera aveny ambony azo zany eny tompoko ka saika metraka an'le trano kely namboariko iny de navesatra de nenjera zay ary le efa niteneniko tamindry nanontaniako ange izy dokotera de milaza hoe tsy mila fanampiny de tsy hitako zay natao mifona besa fa tsy anao ohatran'intsony ay ve tsy misy olona mavita tena rery zany fa tsy maintsy mila mpanampy izy misaotra betsaka zoko tamin'ny fanampinao nitondrata ty amin'ny dokotera eny zandriko sao rery izy menada eny tompoko eo amin'ny fiainana de ilaina indrindra ny fanampin'ny hafa angatao ny fanampiana avy amineny dada zoky raha ilaina re zany fa mahasoa zay fa mahazo mody amin'izay nareo fa sao arive misaotra betsaka dokotera Love one another and be kind to each other. Love one another and be kind to each other. Jesus told us to love Him and love
Manahoana daholo rakizy, inona indray ny atolotra antsika androany? Sary bakoly vita amin'ny taratasy. Tsy voatery hidongy sary bakoly amin'ny dada sy neny izany a, fa tsika ihany dia mahavita sary bakoly tsara tarehy sady miakanjo. Inona avy ary ny ilaintsika amin'izany? Baoritra matevitevina na carton chemise anankiray a, atao matevitevina tsara, taratasy misy loko anaovantsika ny akanjony a, dia mila crayon tsika anaovantsika an'ilay sary a, mila hety tsika ny atezantsika azy a, dia feutre handokoantsika izay tiantsika lokoina. Dia mandeha mijery fitaovana daholo izany aloha ny ankizy, fanaraka ila iray aloha tsika, dia avy eo tsika hanamboatra azy. Alaintsika ilay baoritra na carton chemise, mila zavatra mafimafy fotsiny tsika, dia asiantsika sary eo amboniny izay tiantsika ankizy, na sarina lehilahy na vehivavy fa asiantsika sarina olona kely eo amboniny. Ny azo ao ataoko lehilahy, iny ny tendany iny ny sorony ataovy tsara be ny sarinareo rakizy asiana sary eo ambonin'ilay taratasy. Iny ny vatany tanany iny ny kibony ataontsika sary tsara tarehy iny ny kibony dia ilay miletika kely eto amin'ny kibo, misy miletika kely dia makany amin'ny tongony iray tsika, iny ny tongony midina. Minao fa ny ankizy kely mahay sary tsara be noho izao anazy ao dia asiana ratsan-tanany 1, 2, 3, 4, 5. Takizay ihany koa ny ilany tanana fisavanana ataontsika daholo 1, 2, 3, 4, 5. Dia tohizantsika ilay tongony teo isitsika tongony, iny ilay tongony. Ataovy tsara be ny sarinareo rakizy dia asiantsika short izy manao short izy izany dia asiantsika masony izy ataontsika daholo izay ilaina rehetra amin'ny tarehany. Iny ny masony iny volomaso, ny orona, ny vava atao mitsikitsiky tsara, ny sofina tsy adino, iny ny sofiny. Mino fa tsara be noho ny anany sariny nenareo rakizy dia izao
Rehefa vita ohatr'izay ilay izy asiantsika nono izy. Ny lehilahy misy nono dia tezantsika amin'izay. Tezana tsara ilay sary vitantsika teo. Tandrina tsara rehefa manety anazy tezana tsara ohatran'izay. Tezana tsara ilay olona kelintsika natao teo ny sariny. Esorintsika miala eo ambonin'ilay baoritra kelintsika izany ilay sary. Fa ho ampiasaintsika iny olona kelintsika iny mantsy. Dia tezana tsara. Rehefa tonga eo amin'ilay tanantsika raha sahirana manety an'ilay ratsana be dia be dia hetezana manaraka an'ilay lohan-tanana fotsiny atao ohatran'ny boribory. Fa atao hita hoe misy ratsan-tanana izy. Tezana boribory fotsiny dia tohizana ihany. Mila mahay manety tsara arahana tsara ilay tsipika nataontsika teo. Tonga aty amin'ny sorontsika izao miakatra aty amin'ny tendany. Tezana tsara. Tandrina tsara rehefa manety an'ilay sofiny Zay. Moramora tsara. Tonga aty amin'ny lohany. Tezantsika tsara ohatr'izay ilay olona kelintsika. Tezantsika midina indray izy. Somary sarotsarotra kely manety azy fa mitandrina tsara tsika ankizy rehefa manety azy ao an-trano. Dia ohatr'izay ihany koa tonga eto amin'ny tanany havanana rehefa tsy haintsika manety an'ilay ratsan-tanana dia ataovy ohatran'ny boribory fotsiny ohatr'izao anaovako azy izao. Dia tezana tsara. Tandremo tapaka ny tanany kely sisa dia voaentiny anaraka izy efa aty amin'ny tongony ilany azy izao. Vita voaentintsika dia esorintsika any aloha iny baoritra nanesorantsika azy iny. Fa ity ilay olona kelintsika dia izao ity olona kely ity ampiakanjoantsika. Lokoantsika aloha ilay short anaovany. Lokoantsika amin'izay tsy mitovy amin'ny vatany. Lokoantsika tsara amin'ny crayon de couleur na feutre izay ananantsika ao Lokoantsika tsara ny shortany. Mahay mandoko tsara daholo ny ankizy Lokoana tsara tarehy ohatran'izao. Dia rehefa avy eo ampiakanjoantsika amin'izay izy. Ampiakanjoantsika izy. Dia maka taratasy tsika. Ny anahy izao tia ny taratasy ananako. Rehefa hanao ny akanjontsika dia afositra anankiroa. Afositra anankiroa ohatr'izao ny taratasy rehefa hanamboatra ny akanjony. Dia avy eo asiantsika sary eo ambonin'ilay taratasy. Alaintsika izany ilay olona kely apetrakintsika eo ambonin'ilay taratasy efa miforitra. Dia ataontsika fanitsin'ilay miforitra ny tendany dia asiantsika marika eo satria hoe tezantsika iny ampidirantsika ny lohany. Izay maheno daholo ny ankizy dia avy eo asiantsika sary any amin'ny tanany satria hidina any ilay akanjo ataontsika sary mihitsy izany izy eo ambonin'ilay taratasy miforitra. Ataontsika mihitsy ny sary ny vatany. Io ilay sary. Ity ilay tanany ity ilay lohany nalaintsika teo ity ilay sorony. Dia tezantsika indray iny. Dia izao tandremana tsara eto amin'ilay lohany ihany no asiana goaka. Ilay faritra nisy ny tenda teo ihany no asiana goaka. Fa ny eto amin'ny soroka avela hitambatra eo, avela ilay miforitra. Dia ilay aty amin'ny tanany aty indray
etezatsika sala amin'izao. Takizay koa ny ilany tandremy sao dia voaety ilay eo amin'ny soroka. Etezana tsara, avy eo etezana ihany koa ny ato ambany. Ambonin'akanjo izao iny namboarintsika iny satria lehilahy le olona antsika eto dia avy eo etezana ihany koa le ato anatiny ato. Etezana ihany koa ilay. Tsy voatery iandry any dada sy neny hividy saribakoly ka izany vao afaka manana saribakoly fa afaka manamboatra daholo ny ankizy ao an-trano. Etezana tsara le ato anatiny ato. Nenareo ataovy tsara tarehy dia asiantsika vozony le akanjo. Tsika vozony tsara tarehy lokontsika le vozony. Koa tsika amin'izay itiavantsika azy. Dia asiantsika bokotra. Iny le bokotra. Dia ampanaovintsika azy amin'izay. Ahoana ny atao rehefa ampiakanjo azy? Sokafy aneny ny ankizy rehetra misy gaoka eo ampovoany eo. Dia alaina iny gaoka iny dia somary aforotra anankiroa kely ny lohan'ilay saribakolitsika dia atsofoka eo amin'iny gaoka iny. Atsofoka eo amin'iny gaoka iny dia avy eo sokafana le lohany boaritsika tsara ny raso aloha fa lasa nivadika ny aloha sy ny aoriana. Zay nanana ambonin'akanjo izy zay. Nenareo ataovy tsara tarehy be mihitsy dia asiantsika pataloha koa izy. Tahak'izay ihany ny fanaovana azy eo amin'ilay miforotra. Iny indray izany no eto amin'ny kibony eto izany ilay miforotra. Dia alaina tsara ny habean'ilay kibony asiana marika kely eo amin'ny ilany havia sy ny ilany havanana. Asiana marika kely ilay taratasy miforotra izany apetraka eo ambon'ilay taratasy miforotra indray ilay saribakoly taratasintsika dia asiana marika kely ny ilany havia sy ny ilany havanan'ny kibony eo amin'ilay misy miforotra. Dia tahaka ilay teo ihany asiana sarina pataloha. Sarina pataloha satria lehilahy ilay olona kelitsika tsy tena atao mitovy be amin'ny habean'ny vatany ilay patalohany tsy tena atao mitovy be amin'ny vatany satria lasa tsy tafiditra iny. Iny izany izao ilay habean'ny vatany dia ataontsika ngezangeza kely kokoa noho iny vatany iny ny etezantsika. Mikisaka kely fotsiny amin'ilay sarina atao teo tsika. Zay vao manety. Io mahita daholo ny ankizy mikisaka kely tao amin'ny havia, mikisaka kely tao amin'ny havanana. Zay vao manety. Dia esorina ilay pataloha. Hoane jerentsika izy rehefa vita iny izy izao. Dia esorina koa ilay ato anatiny. Esorina ilay ato anatiny. Dia izao mbola tsy afaka ny hanao an'ilay pataloha izy satria tsisy gaoka hidiran'ny vatany. Izay ny ilantsika ilay nivoaka kely teo iny. Dia avy eo asiantsika lavaka kely eto amin'ilay miforotra eto. Tsy atao hatrany afarany manjary miborotsaka io patalohany io. Onge sokafantsika izy rehefa netezany zao. Misy lavaka kely ohatr'izao tsy atao hatrany amin'ny farany. Dia iny lavaka kely iny ohatrany mahazatra. Teo naforotritsika kely ny lohany rehefa napiditra n'ilay ambonin'akanjontsika. Izao indray somary ohatrany aforotra kely ohatran'izao ny vatany apiditra n'ilay patalohantsika. Afaka manana akanjo be dia be mihitsy izany ny saribakolitsika. Rehefa manamboatra be dia be tsika ao an-trano aforotritsika kely. Tandrina tsara tandrina tsara tsy rovitra. Ny azo ataoko fampitaingina kely mihitsy aloha ny tongony. Rehefa mampiditra azy dia ataoko fampitaingina kely ohatr'izao mihitsy aloha ny tongony ampidirina moramora tsara ny patalohany. Zay efa tafiditra. Dia apetrakitsika tsara izy rehefa avy eo. Na saribakoly miakanjo tsara tarehintsika. Zay. Dia ilay pataloha asiantsika paosy. Asiantsika paosy tsara tarehy dia asiantsika bretelle tsara tarehy. Asiantsika bragety azafady dia asiantsika moron-tongony ety ambany vitantsika tsara tarehy izy. Fa nenareo ataovy tsara lavitra noho izao.
dia raha vavikely izy a dia afaka atao raoby avy aty ambony tonga dia midina any ambany a dia mahavita raoby kely dia manana saribakoly kely tsika afaka ampiakanjoana akanjo be dia be izay itiavantsika ankizy azy. Izay a parina tsara. Mifampiaraba amintsika rehetra indray natratra nyity androandroany ity amin'ny alalan'izao fandaharana izay hoentina amintsika eto indray dia ny fahasalamana izany. Ny départemental fahasalamana sy ny fahalalana onina eto anivony FMC no mitondra hatrany izao fandaharana izao. Androantsika dia jery ny fahatelo farany ny amin'ilay fomba fiatrehana ny aretim-bavony. Androantsika dia jery manokana karazana aretina anankiray natao hoe reflux gastro-œsophagien, izany hoe ny fiakaran'ny ranom-bavony zany ao amin'ny lalan-kanina. Tiana foana no mampatsiahy eto am-piandohana ny antony mahatonga ny aretina rehetra. Dia tahak'izao zany averintsika ihany ity mba ho tafapetraka satria araka ny hita manam-pahaizana ny zavatra no averimberina matetika ny hafatra dia tafapetraka ao anatin'ny saintsika ary dia lasa toetra antsika ilay izy dia iainantsika. Ka dia tiana zany mampatsiahy antsika eto na dia atao hoe ny aretim-bavony resantsika fa raha mety ho aretina zany misy eo amin'ny fiainantsika dia io ny antony dia amerinan'ny tena indray ny firindrana izay rava noho ny fandikana ny lalan'ny fahasalamana. Averina ihany fa ny trangana aretina rehetra izay miseho amin'ny vatantsika dia
fomba ataon'ny vatantsika zany amerenana ny firindrana zay efa nataon'Andriamanitra tamin'ny namoronana antsika zay rava no zay fandikana ny lalàn'ny fahasalamana izay. Zao ara ny zavatra miseho raha mahakasika an'ity reflux ity zany hoe fiakarany ranom-bavony ao amin'ny lalan-kanina. Misy olona mitaraina hoe mamaivaibe ny ao ambavafoko indrindra fa rehefa matory amin'ny alina ary ohatrany hoe misy zavatra miakatra zany ao amin'ny vavony. Tena mamokatra sidra be mihitsy zany ny vavoniko zany ozy zany rehefa mitaraina le olona. Dia petraka ny fantaniana mamokatra sidra loatra ve? Zany tokoa ve? Natao amokatra sidra ny vavony ary tena tsara tokoa raha mamokatra sidra ny vavontsika satria hitantsika fa tamin'ny fandarina teo aloha ny asidra dia manapotika ny protide ho lasa asida aminé. Zany hoe ny protide moa tsy ahivina fa hitantsika betsaka eo amin'ny zavamaniry indrindra fa ny voamaina ahitana azy ihany koa amin'ny nofom-biby fa ny nofom-biby moa zany dia amin'ny fatrany be loatra izay tsy tena ilain'ny vatantsika. Marina fa mety be loatra ny famokarana n'ilay asidra amin'ity aretin'ity kanefa dia hitantsika fa hoe inona ny olana mahatonga an'izany. Andeha ho jerentsika ny fiasan'ny vavony araka ny hitantsika eto amin'ny sary. Eo amin'ny sary io zany dia hitantsika fa misy ny lalan-kanina moa zany fampitoevany amin'ny vava, milatsaka ohatran'ny tuyau io izy io milatsaka ao anatin'ny vavony. Dia eo amin'ny fionan'ny fiafaran'ilay lalan-kanina na œsophage makao amin'ny vavony dia misy ohatrany hoe varavarana kely natao hoe miteny vahiny dia hoe sphincter. Dia io varavarana io zany rehefa misakafo tsika dia misokatra mampidina ny sakafo ao anatin'ny vavony izany. Rehefa tsy misakafo nefa tsika dia mikatona mba hiaro ny asidra avy ao amin'ny vavony tsy hiakatra ao amin'ny lalan-kanina ny asidra zany ao amin'ny œsophage zany raha ohatra tenentsika amin'ny fiteny vahiny io lalan-kanina ohatran'ny tuyau izay miainga midina avy any amin'ny vava ka makao amin'ny le kitapo ohatran'ny endrika tsaramaso io zany ilay vavony. Reto ara zany ny antony mahatonga an'ity varavarana ity tsy katona. Voalohany indrindra, rehefa miasa saina be loatra isika dia lasa manalefaka ny fikatonan'io varavarana io zany hany ka lasa mahatonga n'ilay fiakaran'ny asidra makao amin'ilay lalan-kanina ilay atao amin'ilay œsophage. Rehefa ihany koa tafahoatra ny fihinanana chocolat satria ao anatin'ny chocolat misy ny atao singa chimique atao méthylxanthine izay mampalemy ny io varavaran'ny mampifandray ny lalan-kanina ny œsophage makao amin'ny vavony io. Ny cacao koa dia ao anatin'izay misy izay natao hoe méthylxanthine izay. Ankoatran'izay koa rehefa mihinana sakafo be loatra tsika hitantsika amin'ny sary io zao misy olona io feno hanina eo amin'ny latabatrany izy efa mesona matory efa tsy lany intsony sakafo fa be loatra ka rehefa ohatra be loatra ny sakafo antsika amin'ny hariva tonga dia matory tsika dia mazava ho azy fa milangilana ny varavarana dia lasa miakatra ao anatin'ny lalan-kanina ao amin'ny œsophage ny ranom-bavony ary ataontsika fomba fiaina daholo zany ireo zavatra santionany ny antony mahatonga ny varavarana alemy reto dia mazava ho azy fa tonga ilay aretina satria misy lalàn'ny fahasalamana nodikaina indray atao anatin'izany. Inona ary no atao raha misy an'ireo fambara ireo ny olona anankiray zany hoe le maheno mavaivaibe miakatra ohatrany eny eo amin'ny tratra eo amin'ny lalan-kanina. Mazava ho azy fa mila manatona ny mpitsabo ahafahana manamarina ny tena aretina. Rehefa vao marina ny mpitsabo kosa ny aretina dia azo ampiarahana ireto manaraka ireto. Azontsika ampiarahana zany rehefa vao marina ny mpitsabo hoe tena misy an'io fiakarany ranom-bavony io ny olona anankiray ao amin'ny lalan-kanina. Aoka tsaroantsika nefa zany etona fa ny aretina rehetra dia ezaka ataon'ny tena mba hamerenana indray ny firindrana izay rava noho ilay fandikana lalàn'ny fahasalamana. Ka noho izany raha misy zany ny aretina na inona izany eto moa tsika zany dia ny aretim-bavony resahana ny fiakaran'ny ranom-bavony izay mahainoana mavaivay ao amin'ny lalan-kanina dia tokony fotopotorina ny antony nahatonga izany ka hajanona ireo antony mahatonga
ilay aretina. Ohatra hitantsika teo zany zao hoe ny fihinana sokola ve, fisotroana kakao be loatra ve, ny fisakafoanana be loatra amin'ny ariva ve, sy ny sisa sy ny sisa. Dia fotopotoriny ireny dia ajanona zany reo zavatra toe zavatra rehetra mahatonga ny fikorotana ilay firindrana izay efa napetraka Andriamanitra. Dia ankoatrareo moa zany azo atao raha amin'ity trangana aretina atao hoe reflux gastro-œsophagien ity dia azo atao ny mihinana vahona, nofony io sy ny ranony mba anasitrana ny fery, satria hitantsika moa zany hoe asidra ary ny olalakantsika io dia nofo malemy dia lasa misy fery eo zany. Ka ny vahona efa rahantsika malala fa dia manana an'izay toetoetra izay hoe manasitrana fery vokatry ny ratra. Vahona lehibe toy ny atsasaky ny felantanana zany no azontsika ampiasaina indroa isan'andro ary mandritra ny tapa-bolana. Afaka ampiarahana amin'ny rano izy io raha ohatra ka hoe izay no tiantsika. Fa raha ohatra ka tsy misy koa ny vahona dia azontsika atao mampiasa ranona laisoa manta ray vera maraina sy hariva ary mandritra ny tapa-bolana. Marina fa azo ampiarahana moa zany izy roa ireo. Tadidio anefany fa zava-poana ny vahona ny laisoa izay resahana teo na izay fanafody mendry mpitsabo hitsaboana anty aretina ity raha toa ka tsy miova ny fahazarana. Raha ohatra ka mahazo aina ianao nefa rehefa avy mihinana an'ireo dia avy eo indray miverina amin'ilay fahazaran-dratsy ilay lalàna voadika dia verina indray ilay aretina. Ny fanajana ny lalàna fahasalamana araka izany no tena fitsaboana marina. Averina ihany ny fanajana ny lalàna fahasalamana no tena fitsaboana marina. Dia izay indray ary ny mahakasika ny aretim-bavony izay hitantsika tao anatin'ny fandarana anankitelo ny fanirinay dia Andriamanitra ny anafiera antsika tsaray avy mba ahafahantsika mifehy ny sitrapontsika, ahafahantsika manaja ny lalàna fahasalamana ka mba tsy tonga amintsika ny aretina.
fitiavana mandrakizay no nitiavana voa ofity safonka safonka Malagasy piray tandrazana ty reny hoafatry anao mamafazana azavarina amity olo-kafa ze sonojereo deo tafa riponina tany eto anivoniriky mandalo ady sarotra sady masiky nadeny misafoky satana amtsy kifikiro de sode tafita Zanario Ombatarimo Dino Sinjazonai Tuanu Eni Ampio Umero Faendrena Ni Malaga Sitiva Kivolo Hira Pitundra Ilufo Pandrus Ahayana Susi Kiulu Divatu Izai Nasulu Chimitani La sulu magawa itani jazane Mahata ulale anajamaniche Mihitu difawa hilana mjasane Na yitwantwena nana nidilambatu Dunia tufazama manafuvatu Nitupu sana harane kamyanjena Hanuni tenisi iyaina twechava Nitupu sana harane kamyanjena Hanuni tenisi iyaina twechava Ireo vahiny avy any ampita maro izy ireo mitsiriretra izakanjo mahamalagasy ianao kosa miado any andafy Hitiko sanlazaiko anao misy toerany iray vaovao ilany tramony antsonanao hiditra omponinao tany masina tsy hiatakazo tsy viraviray ny afa tsy potiky ny fahavalo omeo faendrena ny malagasy tsy vakivolo na manan-karena na olo mahantra samy hoany daholo fa jeso lailay Jesu kapoka mamaiva Nisulu elukana teu ijarandu Nipacha-pacha irani nanasu Marido majamini vuvukini tani Ifuyitsangana indrai androany fa Kristindu nameridu azy re satria nanony antsokandandresy re fa Kristindu nameridu azy re satria nanony antsokandandresy re tany masina tsy
matakano viravirany afatsipotsiky fahavalo omeo faendrenany malagasy tsy vakivolo na manakarenana olo mahandro samby hoany daholo rannamorona izao tontolo izao andriamanitra yao ambony ao de nasiny aizina no de asany mazao santatriny sanganasanizy ireo zay rehetra metsiketsika ety no ariny ampahendrena havako yeny tsara toko lavorary tena so reo voary zay natao ifanaso mamaliny antsony ianao sanganasa natao hahaso fanakao membony nahitra ao andabanilahitra manoleza voninahitra zire rivoary mahaso marobe iandrandrao izy e omevoninahitra fizinanome anao fiainana iandrandrao izy e omevoninahitra fizinanome anao fiainana maliny antsony ianao sanganasa natao haso fanakao memony nahitra ao andabanilahitra manomeza voninahitra zire rivoary mahaso marobe iandrandrao izy e omevoninahitra fizinanome anao fiainana
mahaso marobe iandrandao izy e omivoninahitra fizinanome anao fiainana iandrandao izy e omivoninahitra fizinanome anao fiainana iandrandao izy e omivoninahitra fizinanome anao fiainana Batazanao velay tananako namboariny Jesoa iombonako lovaminy honenana mandrakizay Jerusalem vaovao tananany voavotra tsisy arafesinana kalalao manimba mba tinao ve nihiditrao sy honinao andanitra o amboariny fomba fiai nanao ety tanananandriamanitra tsisy taraina naharetina fa fifaliana sisy ranoma soloa tanananandriamanitra zay maharesy no hivantanao tapahoaniwariny evitrao Sakaizama minaweti Bahafatra faruzare Bayumanahu punina Tuhan wamitenirai Jerusalem vaovao tananany voavotra tsisy arafesinana kalalao manimba mba tinao ve nihiditrao sy honinao andanitra o amboariny fomba fiai nanao ety tanananandriamanitra tsisy taraina naharetina fa fifaliana sisy ranoma soloa tanananandriamanitra zay maharesy no hivantanao tapahoaniwariny evitrao dawa Fuazi iu malawa
siarafesenanakalalao manima batinao ve nihiditra seoninao andanitra o amboariny fomba fiay nanaoety tananana ndriamanitra sisy tarainana aretina fa fifalina sisy ranoma sonoa tananana ndriamanitra zay maharesy no hivantanao tapahoanio ary ny heritrao dawa tsy misy mahasolanao tantano izay fa ose Ni antonao zay
sololalao toano meu ery fao se faly miaraba ntsika tratra ity folakandro ny sabata ity ao anatin'ny fotoana foy minitra foy dia ndeha tsika hiresaka kasika ny fanabeazana ny loha hevitsika mandritra ny sabata maromaro dia nomena loha hevitra hoe ireo taom-pahazazana fototra. Inona ny taom-pahazazana fototra? Androany sika ary dia nijery ny hoe ny zaza herintaona hatramin'ny 3 taona. Maninona ny zaza herintaona ka hatramin'ny 3 taona? Amin'io taon'io ny zaza dia tena tia milalao. Io no vanim-potoana voalohany izay tena ilalaovany mandrakariva. Ary kilalao mampiasa tanana, mampiasa saina, mora raisina, mampiasa ny aino aman-jery. Zay zany ny zavatra tena manintona ny zaza ao anatin'io fotoana io. Ary izy ity zany ao amin'io fotoana ny zaza io dia tsy fialam-boly ilay izy. Tsy fialam-boly io ho an'ny zaza fa fiainany mihitsy. Tena fiainany zaza mihitsy zany raha mbola vao herintaona ka hatramin'ny 3 taona ny zaza amin'izay fotoana izao. Amin'ny fotoana io. Io taona io koa dia taona izay ahafahany mora makatahaka ilay zaza amin'io. Olona mora makatahaka izy amin'ny vanim-potoana io. Ary zavatra tena tiany dia fifaliana ho azy ny mamerina teny anankiray ataonao. Haitsika tsara mihitsy izany fa raha mitentsika izao hoe avy dia mamerina izy hoe avy. Tentsika hoe na misy fotoana izy tonga dia izay mihitsy ny ataony. Taty omeo izany hoe teny reny tamintsika ilay izy dia nalainy tahaka ary naveriny. Ny dika zany fa isika ray aman-dreny amin'ny fotoana io dia mila fitandremana ny amin'ny fihetsika, ny amin'ny fiteny satria makatahaka tanteraka ilay zanakitsika amin'izay fotoana izay. Ary ity fanamariana manokana ity taom-pahazazana ity variako hoe ilay ao amin'ilay herintaona ka hatramin'ny 3 taona teo dia taom-pahazazana izay tsara araroantsika ray aman-dreny amafazana amin'ny zaza ireo fahazarana tsara rehetra tokony hananany. Ohatra ny figojagojantsika ny fahadiovana, fampianarantsika azy ny fahalalam-pomba, miaraba, misaotra sisa. Ireo toetra rehetra zany izay tokony ho ampitaitsika amin'ny zaza dia eo ny vanim-potoana tsara indrindra. Ry ray aman-dreny malala, ry mpanabe isany amin'ity takariva ity dia tiako ny mampirisika antsika tsirairay avy hoe andao sika hivavaka mba ho anisan'ireo modely tsara indrindra ho an'ny zanakitsika na amin'ny fihetsika na amin'ny fiteny ny fomba mampanao. Ary tadio hoe averiko indray mandeha fa mila fitandremana tanteraka io taona io. Ka dia ntsika mbavaka mandrakariva ireo fihetsitsika, ny fomba mampanaontsika mba ny zavatra tsara no vorain'izy ireo, ny fahazarana tsara no vorain'izy ireo eo amin'ny taom-pahazazana voalohany izay diaviny miaraka amintsika mpanabe. Dia misaotra antsika rehetra, Andriamanitra ny hitahantsika ary manasa antsika hanondrika ny lohantsika hivavaka ao anatin'ny fotoana fohy. Ray malalo misaotra noho ny lesona izay nomenao anay. Eo ny fananao masina izay mba hipetraka mandrakariva ho modely amin'ireo zanaka izay beazinay na amin'ny fihetsika na amin'ny fiteny na amin'ny fomba mampanao dia aoka izay hanana fahazarana tsara mba ho tafita amin'izy ireo. Dia misaotra satria nonay fa miaino mandrakariva ny fitalaonay sy ny vavaka ianao. Amen.
mbona chuki kati ya waumini? Wapi upendo ule wa kwanza? Kwa nini sasa tuwe na utengano ikiwa tumeokolewa kwa neema? Tutaketije pamoja na Mungu aliyemtoa mwana wake wa pekee? Wapenzi, ninawasihi tupendane ikiwa tu watoto wa Mungu. Mbona chuki kati ya waumini? Wapi upendo ule wa kwanza? Kwa nini sasa tuwe na utengano ikiwa tumeokolewa kwa neema? Tutaketije pamoja na Mungu aliyemtoa mwana wake wa pekee? Wapenzi, ninawasihi tupendane ikiwa tu watoto wa Mungu. Upendo huvumilia, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake kamwe, tena hafurahi udhalimu. Ikiwa tuna upendo tu wake Mungu, wapenzi, tutafute upendo. Upendo huvumilia, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake kamwe, tena hafurahi udhalimu. Ikiwa tuna upendo tu wake Mungu, wapenzi, tutafute upendo. Mungu, wewe ni nguvu yetu, ilete baraka kwetu sisi wana wako. Haki yako iwe ni nguvu yetu, uwe faraja yetu hata kwa machungu. Upendo na amani tujazie, undugu uzidi, uhasama na kisasi. Mbona majirani tunapigana? Tufunze upendo tukakumbatiane. Mungu, wewe ni nguvu yetu, ilete baraka kwetu sisi wana wako. Haki yako iwe ni nguvu yetu, uwe faraja yetu hata kwa machungu. Upendo na amani tujazie, undugu uzidi, uhasama na kisasi. Mbona majirani tunapigana? Tufunze upendo tukakumbatiane. Upendo huvumilia, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake kamwe, tena hafurahi udhalimu. Ikiwa tuna upendo tu wake Mungu, wapenzi, tutafute upendo. Upendo huvumilia, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake kamwe, tena hafurahi udhalimu. Ikiwa tuna upendo tu wake Mungu, wapenzi, tutafute upendo. Upendo huvumilia, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake kamwe, tena hafurahi udhalimu. Ikiwa tuna upendo tu wake Mungu, wapenzi, tutafute upendo. Upendo huvumilia, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake kamwe, tena hafurahi udhalimu. Ikiwa tuna upendo tu wake Mungu, wapenzi, tutafute upendo. Upendo huvumilia, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake kamwe, tena hafurahi udhalimu. Ikiwa tuna upendo tu wake Mungu, wapenzi, tutafute upendo. See
izao sabata tolakandro zao famaranana ity sabata ity dia misy afatra lehibe ampitainy tenin'Andriamanitra amintsika atolotry ny mpanomponareo ny pastora Ranayfson Raymond Herinaina. Kanefa alohan'izany afatra omeny tenin'Andriamanitra antsika izany dia andeha hiara hivavaka isika. Tsara rainay tsara indrindra ny an-danitra, ray be fitiavana, ray be famindrampo, ray mpamonjy sy mpamela heloka, misaotra anao no ny tombontsoa nomenao nandritra izay tontolo andro ny sabata izay. Ankehitriny tonga amin'ny fotoana hamaranana ny sabata izay. Tompo, mbola nanafatra ho anay ianao. Vatsy-panahy izay tianay mba hiditra lalina ty amponay ka tonga ny finoana iorina eo ampiandrasana ny fiverenanao. Koa dia iainony izany teninao izany izay. Mitenena ary sokafana ny foamam-panahy andray ampitiavana ny afatra ampitainy teninao. Tononona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ao anatin'ny vanim-potoana izay miavaka tokoa no misy antsika ankehitriny ry mpiaino malala. Vanim-potoana izay mahabe ny atao hoe fiarahamonina kristianina izay mirona amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Misy ihany koa nefa antoko anankiray izay azo lazaina fa tsy ao anatin'izany fiarahamonina maha-kristianina izany. Amin'izao vanim-potoana misy antsika izao dia tazana misaraka roa miavaka tsara ny atao hoe fiarahamonina kristianina sy ny fiarahamonina izay tsy kristianina. Ka amin'ity fotoana hamaranantsika ny sabata ity dia hojerentsika fohifohy ny toetra mampiavaka ny fiarahamonina kristianina. Ny kristianina dia isika izay nantsoin'Andriamanitra, nantsoin'i Jesosy Kristy mba hanaraka ny dia tondro Kristy, mba hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Ka andeha hojerentsika ireo toetra tokony iseho, toetra tokony tranga eo amin'ny fiainantsika amin'ny maha-kristianina antsika. Andeha aloha hojerentsika ny voasoratra ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matthieu 7:17-17. Matthieu 7:17 misy fanamariana lehibe mahafinaritra ambaran'ny tenin'Andriamanitra ho antsika ao amin'ny Matthieu 7:17. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Dia toy izany: ny hazo rehetra izay mamoa voatsara, ny hazo tsara rehetra dia mamoa voatsara, fa ny hazo ratsy rehetra dia mamoa voaratsy. Ny fiainantsika olombelona, fiainan'ny zanak'olombelona dia oharin'i Kristy amin'ny hazo, ka misy hazo anankiroa anoarana azy. Ny voalohany dia ny hazo tsara. Ny hazo tsara dia mamoa voatsara, ary ny faharoa dia ny hazo ratsy izay mamoa voaratsy. Ka io hazo io, avy amin'io fototry ny hazo io no mivoaka avokoa ireo tsirokanina, ireo aina, hery rehetra izay ahafahan'ilay hazo mamoa. Dia hoariny tenin'Andriamanitra amin'ny izany isika rehetra. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra indray ao amin'ny Jaona 5:5. Andininy 4. Andeha nge jerentsika ny soratra masina ao amin'ny filazantsara ny soratan'ny Jaona 5:5. Andininy 4. Hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe: tomoera amiko ary zaho aminareo, dia tahaka ny sampany tsy mahay mamoa azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy, dia toy izany ihany koa ianareo raha tsy miray aminy. Izany hoe ny tiana hatongavana zany amin'ny maha-kristianina antsika. Izay ilay lohevitra izay nasehontsika teny am-piandohana amin'ny maha-kristianina dia ny tsy ambaratelo ny fiainana kristianina dia mifototra ao amin'ilay tena hazo, ao amin'ilay tena voaloboka dia Jesosy Kristy izany. Ary inona ny vokatra mitranga eo amin'ny fiainantsika rehefa mifototra, mifikitra, miraikitra amin'ilay fotokazo dia ilay Jesosy Kristy isika. Izy ilay hoe voaloboka, ilay tena voaloboka, ary ny sampany rehetra dia mandray tsirokanina avy amin'io voaloboka io. Dia tsy iza zany fa Jesosy Kristy. Ny kristianina zany dia mifototra amin'ny Jesosy Kristy, mandray ny tsirokanina avy amin'ny Jesosy Kristy, ary mizara izay tsirokanina, izay hery izay
ho amin'ny sampana tsiraray avy. Zao ny ambarany tenin'Andriamanitra ao amin'ny Efesianina toko 5. Efesianina toko 5, andininy 7. Misy hafatra lehibe izay ampitain'Andriamanitra amin'ny alalan'ny apôstôly Paoly ho an'ny kristianina tany Efesosy. Efesianina toko 5, andininy 7. Zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Fa ny vokatry ny mazava dia ao amin'ny fahatsarana rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahitsiana. Io zany no toetra mivoaka avy eo amin'ny kristianina. Averina indray mandeha manao hoe ny vokatry ny mazava dia ao amin'ny fahatsarana rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahitsiana. Reo toetra anankitelo reo zany dia toetra tian'i Kristy mba hivoaka amintsika kristianina. Voalohany dia ny fahatsarana rehetra, ny endrika fahatsarana, tsy misy endrika faharatsiana ao amin'ny kristianina, eo amin'ny zanak'Andriamanitra. Isika izany dia tokony olona tsara, olona mahafinaritra, tsy misy endrika faharatsiana, tsy misy endrika tsy fahatsarana eo amin'ny fiainan'ny kristianina rehetra. Ny tokony mivoaka ihany koa dia ny fahamarinana. Olo-marina ny kristianina, mandeha amin'ny fahamarinana, mihevitra ny fahamarinana, ary indrindra miaina amin'ny fahamarinana ny kristianina. Ambaran'ny soratra masina ao Jaonina 7:17, efa haitsika rehetra tsenjery manao hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Inona no hevitra zany? Tsy misy endrika tokony hiseho amin'ny fiainana kristianina ka tsy mifototra amin'ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra. Ary ny farany dia ny fahitsiana. Manana toetra mahitsy, manana toetra tsy miolokoloka, azo hitokiana. Ny fahitsiana dia hita hatraty am-boalohany ary hita hatrany amin'ny farany. Zany no atao hoe mahitsy, hitanao ety am-boalohany ary hita hatrany amin'ny farany. Zany no toetra kristianina izay tokony ananantsika amin'izao vanim-potoana izao. Raha somary averina kely ny hafatra tamin'ity takariva ity dia izao. Ny aminy hoe ny toetra kristianina dia mifototra ao amin'ny Jesosy Kristy, miraikitra ao amin'ny Jesosy Kristy. Ao no maka ny tsirokanina rehetra ny zanak'Andriamanitra, ireo mpanara-dia azy. Ary izy, Jesosy Kristy, ilay tena voaloboka. Izy ilay voaloboka manome ny aina, manome ny rano ny fiainana ho an'ny sampany rehetra. Ka ilay toetra telo farany izay tokony hivoaka araka ny ambaran'ny Efesianina toko 5:7 dia ho hita ao anatintsika ny atao hoe fahamarinana, hita ao anatintsika ny atao hoe fahitsiana, ary hita ao anatintsika ny atao hoe fahatsarana rehetra. Inona moa ireo fahamarinana ireo? Inona ny fahitsiana ary inona ny fahatsarana? Ireo dia tsy inona fa toetra n'Andriamanitra, toetra n' Jesosy Kristy izay tiany omena antsika. Ka mandritra n'izao herinandro vaovao izay misokatra izao eto am-pamaranana ny fotoanantsika dia entona ambavaka irariana angatana amin'Andriamanitra mba ho tafatoetra ao anatintsika izany toetra n' Jesosy Kristy izany. Tsy ho tafatoetra fotsiny fa hiainantsika, hivelomantsika, ary dia ho fantatry ny olona rehetra fa tena kristianina, zanak'Andriamanitra marina isika. Na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana dia ho zanak'Andriamanitra isika. Na misy mahita na tsisy mahita dia ho zanak'Andriamanitra, tena kristianina marina isika. Ho tafatoetra amintsika zany afatra sarobidy izany. Tombo tsara indrindro misaotra anao izay amin'ity fionana mahafinaritra ity. Maniry ny ho tonga kristianina marina, maniry ny ho tonga zanakao Jesosy Kristy, mpanaraka ny dianao, rahalahinao sy anabavinao, faniriana ilalina ny ho tonga amin'izany toerana izany, amin'izao vanim-potoana farany izao. Tsy antonona anay izany, tsy vita ny herin'ny tenanay ny ahatonga anay ho amin'izany toerana izany, fa miangavy ny fanampiana avy aminao izay mba ho tafatoetra, miraikitra, tsy misaraka aminao izay Jesosy malala. Ka ny fiainanko avy rehetra dia fiainana miaraka aminao, fiainana maneho ny toetranao, ary fiainana mandeha araka ny sitraponao.
tahiony tsirairay avy izay manaraka izao fandarana izao ataovy tsapany fa tia azy ireo mandrak'izay ianao ary dia ho tahinao ny fiainan koa avy rehetra tononona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen.